Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Miramirandava mandrakariva no fijery ity tovavy iray. Ity tovavy ity nefa dia tsy mba nieritreritra mihitsy fa misy mahatsikaritra anie izany fomba fiainana izany. Indray andro ary raha nandeha teo amin'ny lalana falehan'ity zazavavy ity dia nisy iray mandrem-pivady tsy naharitra fa nikitika ilay tovavy ary nilaza hoe: azafady anaka, tsy salama nga ianao tatoato sa? Nitsika ilay zazavavy raha nandre izany, nefa gaga ihany koa no nofanontaniana avy amin'ireto olona izay tsy fantany ireto. Tsy izany mantsy anaka hoy izy mivady mbola nanono resaka, fefa andro vitsivitsy izay no tsy nahitana ianao nandalo teto. Voamaika gaga ihany ilay zazavavy nandre izany fanamariana izany. Toy ny voninkazo mitondra fofomanitra sy mitondra fanasitranana ho an'ity vadiko ity mantsy, ho ilay ra-lehilahy ny mahita ny endrika ao miramirandava isan'andro isaky ny mandalo eto, ary ahatsiarova ny zanakahivavy efa tsy eto intsony. Tsy fantatra ao izany anaka, nefa kosa azona iantoka fa tsy maintsy mandalo eto ianao, ary dia manokana fotoana mihitsy izay mivady hijerenanao, izay vao manohy ny asanay indray. Ry mpiaino namako, ny andro anio dia tsy hiverina intsony fa hivalona ao mandrakizay. Aoka olona mitondra fitahiana ho an'ny olona rehetra ary ianao anio, toy ity tovavy ity. Aoka ho tena namana tokoa ianao anio, ary aza adino no mampahery ireo izay mifanerasera aminao, eny fa na dia izay tsiky kely monja avy aminao aza. Dia aoka ny teny izay ambaranao anio mba ho teny manasitrana ny hafa, fa tsy hankarary azy indray. Maka fotoana mihitsy anaovanao izany, fa tsy hanenenanao no manao izany, ary tsy ho voavidinao volana ovinanao oviana. Ny andro anio dia tsy hiverina intsony fa hivalona ho amin'ny mandrakizay. Moa no laninao sy olaninao amin'ny zavatra tsara ve, sa ho amin'ny zavatra ratsy? Ny andronao androany dia mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany, ary araoty ny andro azo anaova-tsoa. Kolosianina 4:1-5. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, rasoavampo fazamalaina, fartomotrany andro izao. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Taky ny akolasy ny masoandro isika ka mifampitotsa amin'ny lavitra, nefa na dia lavitra azy ianao dia akaiky anay kosa amin'ny alalan'izao onjam-peo zao, ka dia tolorana ny araba sy ny firarintso ny namanao lantoarany misady joely hatrany no manoloana anao. Tamin'ny andro fahiny tena niray hina tanteraka tokoa ny malagasy teto amin'ity nosin-drazantsika ity. Tena nanjaka sy ny ainana tokoa zany ilay fitenenana manao hoe trano atsimo sy avaratra ka izay tsy male kialovana. Tena ny ainana zany, ary tena nampiarina tokoa teo amin'ny fiarahamonina fahiny, ary samy nahitana izany fatoram-piainana sy fatoram-pihavanana izany daholo ny fiarahamonina teo amin'ny tanàna tsirairay avy, teo amin'ny fiarahamonina tsirairay avy, teo amin'ny fivondrona tanàna, na mifanakaiky na dia hoe mifanalavitra koa aza, dia nahitana zany avokoa. Niaran-keondoha ny Andriambavety
tamin'izany fotoana izany tao amin'ny tanàna anankiray mba andinika izay hiarovana ny tanàna iombonana. Niarana andinika izy ireo ny mba hampandrosoana ihany koa ny tanàna izay nisy azy ireo indrindraindrindra teo amin'ny fiainana andavanandro. De teo foana zany izay hoe fikonan-doha sy firaisan-tsaina izay tamin'izany lafin-javatra izany. Ka na inona zavanitranga na ankafaliana zany na ankaratsiana zany dia ny fanotronana avokoa izany rehetra izany. De tanteraka mihitsy ilay fitenenana hoe miara-mifaly amin'izay mifaly ary miaraka ory tamin'izay ory. Ary teo daholo na lahy na vavy dia tao koa ilay fitenenana hoe toy ny tanana sy ny vava ho ny fiarahamonina tamin'izany, ka raha marary ny vava dia misafosafo ny tanana ary raha maratra ny tanana dia mitsotsoka ny vava. Dia zany dia nahitana mihitsy hoe ny fampitondra ny mavesatra ny olona sy ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Arak'izany dia nisy mihitsy ny atao hoe fananganana ny dinapokon'olona izay ny feny fiarahamonina iray manontolo. Ka dia izany diny izany no nametraka ny zavatra izay ny faneken'ny mpiarahamonina ny amin'ny zavatra atao, hoe inona ny zavatra atao, inona ny zavatra tsy tokony ho atao. Dia nentina izany zavatra izany, izany diny izany mba hanatsarana ny fiarahamonina, ka niza olona tsy manaja izany dinapokon'olona sy fitsipim-piarahamonina izay napetraka izany dia nisy ny sazy nomena izany olona tsy manaraka izany diny izany na mandika izany diny izany. Ka ny vahoaka iray manontolo izay efa nametraka ny sazy natao tamin'izany olona mandika ny lalàna izany. Ka arak'izany dia nisy fandrafetana mazava hoe ho an'ny olona izay tsy manaraka ity dia ity no sahaza azy. Dia tamin'izany zany dia hita hoe tena hery lehibe ho an'ny fiarahamonina mihitsy sy ny fokon'olona tamin'ny andro taloha ny fisiny, izany hoe fitsipim-piarahamonina ny raisana sy ny keonan-doha izany. Fa taty aoriana rehefa betsaka ny kolotsaina sy ny fanabeazana no raisina tamin'ny alalan'ny ainao manjery, tamin'ny alalan'ny boky amangazety sy tamin'ny alalan'ireo toetra mampanao izay naseho avy any ivelan'ny firenetsika, dia hita hoe niarava-tsy kelikely izany fitsipika izany fiarahamonina izany teo amin'ny fokon'olona. Rava ny firaisan-kina-pokon'olona dia nanjary tsy hery lehibe nanana ny maizy azy itsony ny fokon'olona, fa lasa ambinambin-javatra sisa, lasa zara raha misy anjara toerana raisiny eo amin'ny fiarahamonina. Ka dia na nisy aza zavatra nitranga, nisy ny vonjarano vaky, nisy ny toe-javatra izay nisy nankafaliana nankaratsiana zany, dia lasa laharan'ny farany ny fokon'olona izay vao mahafantatra ny zava-misy. Hita hoe tena rava zany ny malagasy ankehitriny. Lasa mpiarahamonina samy maka ny maizy azy, ohatrany hoe fitiavatena zany sisa no manjaka sy nanjaka ankehitriny. Samy maka ho azy, samy manao izay tiany atao, samy tsy refesy mandidy, samy mevitra izay tiany heverana, ka na dia zavatra tsy azo atao aza dia lasa mitanterahana satria zay no masaka atao an-doha. Ary ny loza, tena loza goavana dia na dia ireo tanora izay atao hoe andry ekina amin'ny firenena sinoavy aza, dia lasa milomano sy migioka ary mandray taratra avy amin'ny fiarahamonina izay hoe samy maka ho azy izay, samy mevitena ho zavatra, samy tsy mirarana amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina azy, fa tsy zavatra fantany afa-tsy ny tenany sy momba azy iray ihany. Amin'izao fotoana izao dia lasa fiarahamonina misy avinavina, fiarahamonina
masika, fiarahamonina kizitina, fiarahamonina tsy mijery ny tombontsoan'ny rehetra fa ny tombontsoan'ny tena sisa no jerena, fiarahamonina tsy tohinina fa vao misy zavatra mahasorena sy tsy mifanaraka amin'ny saina dia efa mitranga ny olana izay sarobahana amin'izany lafin-javatra izany. Loza tokoa izany, ka loza tsy maintsy tsaboana, tsy maintsy jerena hoe inona ny tokony anarenana, inona ny tokony anitsiny izany loza mananotanina izany. Ahoana ny fomba atao amerenana indray izay fiarahamonina mifanaja izay fiarahamonina misy firaisan-kina izay, fiarahamonina izay misy fifamatorana hety de hety izay, fiarahamonina izay amerenana indray ny dina sy ny fitsim-piarahamonina izay tsy hita izay naratsy azy. Ahoana ny amerenana an'izay? Ny tsirairay avy ny tokony amerina izany, ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay avy hoe ilaina izany, manentana antsika izahay, ilaina ny fiverenana ao anatin'ny fifankatiavam-piarahamonina sy firaisan-kina tanteraka amin'izao vanim-potoana izao. Aza mety akatahaka fotsiny ny zavatra tsy mety na irahina ao anatin'ny tsy fetezan-javatra, fa oka samy hevitra hoe ahoana no ataoko mba hisiny zany fiarahamonina ety de ety misy ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina izay. Manoro hevitra nao ny tenanay hoe samy mihevitra n'izay ahasony namany avy, ahasony ny fiarahamoniny avy mba tsy isian'izay fisaratsarahany izay, fa hiverenana indray ao anatin'ny firaisan-tsaina sy ny dina mpokon'olona sy isian'ny fitsipifehezana tanteraka mba hirindrany zany fiarahamonina ao anatin'ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina izay. Ny tsirairay avy ny tokony amerin'izany. Anjarantsika, anjaranao no mandray andraikitra, raisiny andraikitra ho amin'ny fahombiazanao, raisiny andraikitra ho amin'ny fahombiazan'ny tsirairay avy ao anatin'ny fiarahamonina. Faiza miaina, mampilamin-tsaina. Trafikena ome mahery zany a, ambava homana ampomiheritra. Ny namanao lantoarimisa tsoely mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. AWR, boîte postale 700 Antananarivo, Raiky Amzato. Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Tonga mandomaravarana ny tokantranonao indray amin'ny alalan'ity fandaharana na miara mandeha amin'i Jesosy isan'andro ity. Tsy hiza fa ny namanao Stefan Razafy ihany no manolotra ampifaliana ny arahaba ho anao ary manasanao indray raha sitrakao mba hanaraka hatramin'ny farany izany fandaharana izany. Fa mialohan'ny hanomboantsika ndeha hanondrika ny lohantsika isika ivavaka. Ray tsara sy masina indrindra ny danitra, amin'ny fofeny fanetretena, efa amin'ny fahatokiana koa, fa hiaino anay ianao, no anatonanay ianao amin'izao fotoana izao. Angatahanay ny famelana ny eloka rehetra, izay efitra mampisaraka anay aminao, ka tsy azonay mifandray feno aminao, mamelana eloka amin'i Jesosy sanakao, ary atreo ny fotoana, dia ny teninao izay holazaina ianao no ampanakery izany, ary ianao koa no hanome fifantohana sy fahalianana ho an'ny mpiaino rehetra mba hatateraka ny sitraponao amin'ny teny izay ampitondrainao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana ny vavaka. Misaotra Tompo. Amen.
tsy vahiny amin'Andriamanitra intsony ianao fa raisiny ho isan'ny ankohonany. Raha sitraka ao tsy mba manery mantsy Andriamanitra, ary io ny vaovao mahafaly entiko ho anao indray androany. Raha sitraka ao dia tafiditra ho isan'ny ankohona an'Andriamanitra ianao noho ny amin'i Jesosy Kristy. Amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka toko 7 andininy 7:17 dia ahitana tetiahana momba ny Jesosy izay mifarana amin'ny filazana eo amin'ny andininy 7:17 fa Jesosy dia anisan'ny zanak'i Adama ary Adama dia zanak'Andriamanitra. Izany hoe raha atao dingy andavabe ka tsorina manomboka eo amin'ny Adama zanak'Andriamanitra ka hatreo amin'ny Jesosy dia zanak'Andriamanitra koa i Jesosy satria ny razambeny dia i Adama zanak'Andriamanitra. Koa na dia zanak'olona azy izy satria nateraky Maria sy Josefa dia zanak'Andriamanitra satria manana razambe zanak'Andriamanitra. Ary ireo olona maro be voatanisa ao amin'ny tetiahana amin'ireo tokisendimy izay nylazantsika teo dia azo lazaina fa taranak'Andriamanitra daholo na zanak'Andriamanitra daholo. Na dia efa voalaza aza takizay hita ao amin'ny filazantsarany Marka toko 1:1 na dia hita ao amin'ny tokisendininy io aza fa i Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra dia to te hanamafy izany ilioka ao amin'ity tetiahana ity. I Jesosy izay zanak'Andriamanitra no tonga zanak'olona tamin'ny alalan'i Maria sy Josefa. Tsy eto Madagasikara ihany fa amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao dia mbola ireharehana mihitsy ny filazana fa izao na izahay dia taranaki ranona sy ranona avyatsy na averoa ny fiavianay, indrindra moa ka hoe misy ireo antsoina hoe andrina ny razambe tany ilotany. Reto Madagasikara mbola betsaka manao an'izany eto amin'ny faritra. Rehefa tonga mangatabady dia tsy maintsy fantarina aloha ny hoe taranak'iza moa razazavavy na razazalahy mba tsy hinanam-boly nozy ny fitenenana na andady amin'ny kazo tsy fantatra. Ianao koa dia afaka ho isan'ireo zanak'Andriamanitra ireo raha mety ianao. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 1:12 dia zao nolazai ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary izay rehetra nandray azy nandray an' Jesosy izany ka nino dia nomeny Jesosy ery na hanarana na koa fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Misy marika kely mantsy amin'ilay hoe nomeny hery dia jerena ery ambany fa ndikany dia hoe anarana na fahefana. Izay no mahatonga antsika maky manao hoe izay rehetra nandray an' Jesosy le hoe nandray azy ka nino dia nomeny anarana na koa fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Sarotra izany ny ahatonga anao ho zanak'Andriamanitra koa raha io filazany ny tenin'Andriamanitra io. Voalohany, mandray an' Jesosy, mampandroso azy eo amin'ny fiainanao sy ao amponao raha avy manantona anao izy tahaka izao amin'ny alalan'ny teniny izao. Faharoa, mino ny anarany Jesosy izay midika hoe Jehova no mpamonjy. Any hoe mino an' Jesosy ho mpamonjy ianao. Na Jesosy izay fahititsika koa hoe midika Jehova fahamarinantsika. Na koa raha dika amin'ny teny tsotra dia hoe mino an' Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Voalohany zany raha raisinao Jesosy fa mandony eo amin'ny fiainanao izy eo ambaravaran'ny fonao ary mino ianao fa afaka mamonjy ianao izy dia tafiditra ho isan'ny ankonan'Andriamanitra ianao. Ny 7:10 ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 1 io dia manome fanazavana bebe kokoa ny amin'izany manao hoe tsy ateraka araka ny fomba ny olombelona akory no ahatonga anao ho zanak'Andriamanitra fa ateraka araka ny fomba n'Andriamanitra dia araka ny fanahy masina izany. Raha vakitsika mantsy dia izao no lazainy ao amin'ny Jaona toko 1:12 manao hoe dia ireo izay tsy nateraky ny ra
na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa nateraka Andriamanitra. Dia izay no nadikatsika fotsiny hoe tsy ateraka araka ny fomba n'olombelona amin'ny nofo amandra akory, fa ateraka amin'ny fomba n'Andriamanitra araka ny fanahy masina. Dia izay no ahatonga anao ho zanak'Andriamanitra. Raha mampandroso an' Jesosy eo amin'ny fiainanao sy ao am-ponao izany ianao, ka manaiky sy mankatofa afaka mamonjy anao izy eo amin'ny lafim-piainanao rehetra, dia Andriamanitra mihitsy no hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainanao, anomeanao fiainam-baovao, dia fiainana araka ny mahazanak'Andriamanitra tahaka ny any Jesosy izay zanak'Andriamanitra raha teo. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina 1:5 amin'ny dikateny iombonana, baiboly dikateny iombonana eto Madagasikara, na diema no amakiko azy. Efesianina 1:5 no ho ny fitiavany anao dia natokan'Andriamanitra ianao mba ho azy, mba ho tonga zanany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa izany no safidiny ny sitrapony. Izay no any safidiny ny fon'Andriamanitra, dia ny ahatonga anao ho zanany, ho isan'ny ankonany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Safidy no bakony ny fitiavana an'Andriamanitra ray, ka tsy afaka manery anao izy. Izay nambarany taminao izay no sitrapony ny fikasany. Raha naniraka an' Jesosy ho tonga zanak'olona izy, fa natanteraka izany kosa, dia miankina aminao, satria tiany raha antsitrapo sy ampitiavana koa no andraisanao sy inonao an' Jesosy zanany. Ao amin'ny Jaona 1:7 dia manamafy izany ny apôstôly Jaona amin'ny dikateny iombonana ihany no amakiko azy eto. Jaona 1:7 manao hoe endre ty abe ny fitiavana nasehon'ny ray ho anao. Ho antsika ho izy, fa izaho kosa ny manao hoe ho anao, satria ny baiboly miteny amin'ny tsirairay avy. Endre ty abe ny fitiavana nasehon'ny ray ho anao. Fa natsony hoe zanak'Andriamanitra ianao, sady zanany tokoa ianao. Jesosy izany zanak'Andriamanitra tonga olona mba hahatonga anao zanak'olona ho zanak'Andriamanitra. Averiko indray, Jesosy zanak'Andriamanitra tonga zanak'olombelona. Ny antony dia mba hahatonga anao sy zanak'olombelona ho tonga zanak'Andriamanitra koa. Imbalopolo no entina ilazana Jesosy io teny hoe zanak'olona io ao amin'ny testamenta vaovao. Ary ny 12 dia Jesosy mihitsy no mampiasa azy ilazana ny tenany. Io no anarana tiany Jesosy indrindra, satria mampanakaiky azy kokoa anao sy izaho. Rehefa niakatra ny an-tanitra izy, dia ho anaran'io no mbola anononany ny tenany ao amin'ny filazantsarany Lioka 2:27. Filazantsarany Lioka 2:27 manao hoe hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo an-tanana kavanan'ny iray. Izy tsy manao hoe hatramin'izao ny zanak'Andriamanitra, na dia izany tokoa aza izy, fa izy hoe hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo an-tanana kavanan'Andriamanitra. Dia mba isika koa izany mieritreritra hoe satria efa tonga zanak'Andriamanitra ianao, dia ao amin'ilay zanak'olona, ilay zanak'Andriamanitra tonga zanak'olona no miteny hoe hatramin'izao izaho zanak'olona tonga zanak'Andriamanitra, dia mba hiara mipetraka eo an-tanaka kavanan'ny iraiko. Ary rehefa hiverina akasy anao izy, satria nampanantena izany izy, dia io anarana zanak'olona io ihany no mbola anononana azy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 4:17. Apokalipsy 4:17 manao hoe arindro nahita raona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona. Ho famaranana dia izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra aminao
ao amin'ny bokin'ny Efesianina toko faro 1:20. Efesianina toko faro 1:20. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianao fa tompo tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Afaka mirere isika fa raha mandray an' Jesosy ianao, ao amponao ary mino fa afaka mamonjy sy manafaka anao amin'ny ratsy rehetra izy, dia tafiditra ho isan'ny ankohonan'Andriamanitra koa ianao. Ary ampiraisin' Jesosy amin'ny fitoerany eo kavanany raiko ianao. Rehefa ho avy izy ilay zanak'olona dia andray ny zanak'Andriamanitra rehetra. Isika zanak'olona tonga zanak'Andriamanitra ary ho isan'izany koa ianao. Mino fa tsy vahiny na mpivahiny intsony ianao fa ankohonan'Andriamanitra. Fa izay rehetra nandreny vaovao mahafaly androany sy nandray an' Jesosy tao am-pony sy nino azy, dia noraisin' Jesosy ho isan'ny ray tapo aminy. Dia raina mandrakizay ny anaran'ny tompony izany. Amen. Ho amin'ny manaraka indray ary. Heritage Singers. You will notice we say brother and sister round here. It's because we're a family and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in his victory in this family so dear. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by his blood. Joy dance with Jesus as we travel this sod, for I'm part of the family of God. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re. Fandaharana, vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny natiomady. Iarahanao amin'ny Ramatoa Zoelosoa Irina Honoré, teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Dia asaina mpitiavana sika rehetra anaraka ny tafatafa sy ny dinidinika. Laron'ny torohevitra mahasoa no man'ny ekipan'ny radio adventista maneran-tany mandritry ny minitra maromaro eo. Menofinaritra daholo ary eo. Dia tonga amin'ny fotoanany fanomezana isika hiaraka amin'ny Ramatoa Zoelosoa Irina Honoré
teknisian'ny fambolena efa misotro ronono isaoranay indrindra ianao tompoko nanaiky hiaraka aminay amin'ity fandaharany ity. Miarahaba tompoko. Miarahaba antsika rehetra mpiaino manerana ny nosy dia miarahabanao koa fanja. Inona indray ary no azonao entina ho an'ny mpiaino amin'ity anio ity? Fiadiana amin'ny bibikely sy fiompiana kankana mena, izay zany no entiko antsika indray amin'ny ity anio ity. Voalohany angamba dia ilay ady amin'ny vitsika. Matetika koa zany ny tanimbolontsika dia be vitsika. Vitsika hita eny mahazatra ireny pesay tompoko? Ny vitsika ireny hitantsika mahazatra ireny. Ka izy io koa zany rehefa tena betsaka dia manimba ny voly. Ka fanafody tsotra fotsiny zany no ataontsika amin'izy io. Asiana lovia misy siramamy kely eny anelanelany soroboly. Dia izay zany ny fomba fiaditsika amin'io vitsika io. Lovia misy siramamy kely? Asiana siramamy kely zany eny anelanelany soroboly. Dia rehefa hitanao zany fa feno vitsika ilay lovia kely dia entinao amin'izay izy dia asianao rano mangotraka zany dia efa maty ny vitsika. Ianao zany mahavatra kosa aloha mijery hoe manahoana zany ilay viliana petraka feno vitsika ve, dia ianao no manala azaingana mba tsy hahatonga an'ilay vitsika lasa miparitaka eo amin'ilay volo zany. Inona re Madame Nirina ny tena antony mahatonga n'ilay vitsika ho lasa be dia be amin'ilay tany fambolena? Ohatra hoe namboly kokombra ianao zao dia be dia be zao ilay kokombra loha ireny mipetrapetraka eny dia efa avy ny vitsika tangorona eo, dia nefa niny aveo miteraka fahavoazana ho an'ilay volo izay volenao rehefa avy eo indray. Dia tsara zany tsika malina foana ny koa amin'ny fambolena izay ataontsika mba tsy hovoretra zany tsika hoe avy namboly karazana zavatra anankiray dia apetrakipetraka eo fa tsy malala mba diovina ilay tanimboly alohan'ny ambolentsika voly hafa indray. Inona ny tena vanim-potoana mahabetsaka n'ilay vitsika? Ny fotoana mahabetsaka ny vitsika dia amin'ny fahavokarany vokatra ihany. Satria sanatria zany betsaka ny zavatra loha dia avy ny vitsika. Dia tsisy fisorohana zany fa tsy ny fahadiovana? Fahadiovana dia torohevitra nataoko hoe asiana lovia misy siramamy kely zany eny anelanelany soroboly. Rehefa misy an'io zany izy dia variana eo amin'ilay siramamy fa tsy variana eo amin'ny siramamy izy fa tsy makeny amin'ny voly dia tsika indray no miezaka zany manala azy malaky mandotro azy amin'ny rano mamay. Ankoatr'izay ve tompoko misy vahaolana hafa? Raha fa mitady vahaolana hafa tsika dia voatery mividy ilay fanafody lafo eny amin'ny farmasia amin'ny fambolena. Ny zavatra tsotra zany no atoron'ny mpiaino. Zavatra tsotra zany no atoroko anareo mandrakariva. Dia ianao teo nilaza mikasika ny hoe fiompiana kankana mena. Iompiana nga izy ireny? Afaka ompiana mihitsy ny kankana mena. Satria manko ny antony dia sady manatsara ny toe-tany zany izy izay mety tsy ampy-rivotra. Ny tanyntsika ane matetika ohatra hoe tany tsy ampy-rivotra nefa volentsika ihany. Dia io kankana mena io zany no manampy be dia be ho an'ny tanyntsika ireny tany kotrakotra ireny. Lasa mahalonaka ny tany zany izy? Mandonaka tsara ny tany mihitsy ny kankana mena. Satria mitondra zezika ary fomba antsoina hoe lombricompost zany io kankana mena io. No ilay kankana zany mampitambatra ny sombo-tany sy ny sombon'ny zava-maniry. Fa ahoana moa zany no afantarana hoe tany lonaka? Ny tena tany lonaka zany dia reny tany tsy mitambatambatra be reny fa tany tonga dia miparasarasaka. Mahafinaritra na mandray anazy tsy maintsy betsaka kankana mena ao amin'io tany io. Dia ahoana re tompoko ny afantarana hoe ity kankana mena ahoana fomba fiompiana azy? Ren'ilay kankana mena fanaon'ny olona mifitana reny natao hoe kankana mena. Ren'ilay fanjonoana reny. Dia ny fomba fanao fiompiana azy zany alaitsika ny maka potika zava-maniry tsika. Potika zava-maniry efa le somary malamalana fa tsy le mbola maitso be.
efa le akaiky oloha reny dia alaitsika le kankana zany a dia ataotsika eo ambaniny reny. Alaitsika zany le poti-java-maniry ataotsika eo ambonin'le kankana dia manapotika an'ilay poti-java-maniry eo izy dia miambitombo zany, miambitombo miteraka ao izy le kankana dia afaka manamboatra sady manao compost sika no miompy aza an'le kankana mena ihany. Zany hoe raha manao compost tsika zany dia afaka manisy kankana ao anatiny ambanin'le compost ataotsika iny koa. Misy ve tompoko karazana tany mety tsy ahitana izay kankana mena izay mihitsy? Eny amin'ny tany lonaka aloha tsika zany no tena tokony ahitany kankana mena. Dia ilay izy zany azo alaina dia afindra makeny amin'ny tany tiana ho lonaka? Azo, fa manao le karazana compost io aloha zany ianao. Dia eo izy no petraka dia asiana. Eo izy no petraka ao dia afaka mihitatra tsikelikely eo zany ilay fiompiana azy. Ianao koa tsinona tsy hitsahatra ny tsy hanao compost dia manao compost, ohatra hoe nanao compost toerana ray ianao zao eto dia mamindra indray ianao eo faritra anankiray dia mamindra trany farany lasa lonaka be zany ny taninao. Rehefa manao compost zany tsika dia tsy eo amin'ny toerana anankiray eo foana dia eo fa afaka findrafindra zany ny fanaovantsika compost. Misy vanim-potoana ve mety tsara ho arahana hoe amin'ilay fiompiana le kankana mena mba hahatonga azy ho betsaka ao amin'ilay tany? Matetika ny kankana mena no tena hita hoe betsaka aloha dia eo amin'ilay fahavaratra, amin'ny fotoanan'ny orana zany. Dia satria amin'iny koa manko no tsara zany tsika manao an'ilay fiompiana. Na ny zava-maniry loavintsika ary amin'iny dia be koa. Dia tsara zany amin'ny vanim-potoanan'ny orana zany tsika no tena manao an'ilay fiompiana kankana. Dia ankoatr'izay tompoko, inona no mety ho fanamafisana na fanampanazavana azonao mena? Ny mikasika le kankana mena angambany dia aokontsika zany tsy hamonomono an'izy ireny fa manampy be dia be any zaridainantsika sy ny voly ataotsika zany ireny kankana mena ireny. Indrindray moa mahita ireny kankana mena kely ireny dia vonoantsika izy nefa zava-boary anankiray manampy be dia be amin'ny fambolena izay ataotsika iny satria mitondra zezika ary fomba ho an'ny tanitsika ireny kankana ireny. Ny afatra azonao petraka amin'ny mpiaino indray ary? Ny afatra petrako dia aokontsika afantatra, azoto amaky boky ihany koa mba hahatonga antsika hanana fahalalana betsaka mikasika ny fambolena. Satria arakaraka ny amakitsika boky sy ny torohevitra maro samihafa hitantsika anatin'ireny boky ireny sy ny fianonany any aman-jery ohatran'izao ianontsika ny AWR zao no ahitantsika ny zava-baovao mandrakariva hoentsika manana tsara ny asa izay ataotsika. Ritan tsapamokatra mampiasa zezika mailaka vita amin'ny akora natoraly sady tsara kalitao dia hiatsara sy alonaka ny taninao. Ho voaro amin'ny aretina sy ny biby kely mpanimba ny volonao. Mampiasa zezika mailaka dia ho sitrana ny tany simba sy efa kotra. Hitombo avorokatra amin'ny telo eny mihoatra ny mahazatra ny vokatra azo. Vokatra tsara tsiro, mahasalama sady azo tehirizina maharitra ny vokatra ho azonao. Ampiasao ary ny zezika mailaka dia ahita fahombiazana ianao. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ary ny laharany telefonina 032 02 397 05 034 02 397 05. Orinasy a! Nasy!
fa nareo ve dia tsy mba mijery mihitsy hoe misy olona ty e. andrekakio azafady rery bea aiza moa no alalako fa andalo ambadiky ny trano ao ianao e tsy hitako mihitsy marina e. Rinasy le retsy de manoko toto mihitsy a saika akotsa tanteraka fa rano iny ny reny atsipinareo eny ambaravarakely reny Rinasy a so de mba rano avy nanasako vilia re iny fa tsy rano maloto akory e. Rano madio ve ho ariny e. Enao ange Rinasy mbola ho afa-baraka sy hiady aman'olona mihitsy amin'ny hoakamonao io e. Marina e. Io reny akanjonao fenaoko de sala amin'iny ty ary kamoana kosa moa zafa mba maika rea de natsibiko teo le rano tamin'iny re mandeha iny ihany e. Nasya indre mandeha ve no manipy rano de fa mila aniry lomotra mihitsy ao atsinanatrano ao e. Kefa milaza aminao ane afa mba amboary le fanarin-drano ato an-dakozia e. Zange tsy manday e fa efa mifanarahantsika hoe amin'ny herinandro no anambarana an'io. Eny e zay tokoa moa le izy e. Efa mba nasiana tatatra kely natao fanarin-drano ery atokotany mandrapa fa dia vizana mafy anao very Rinasy no makiny aloha manary rano a. Ribe koa efa mba hazavaina de eto patezerana mafy ery. Karaha olo-kafa ny voan'izao dia ahoana ka lalana andalovan'ny olona rehetra hiditra makaty amintsika ange io Rinasy. Atao fa mbola vidinao lafo mihitsy ty akamonao sy tsy fiheveranao ny afo ty. Eny rehefa mazavy zay e fa ono ary be rapitso mosa rafaka pitsotsika le andeha hevo vola ery ambany atsimo. Rapitso raha matoa fa tsy rafaka pitso a mitady anova programa indray Nasy. Efa mila fihevona angena angereo volo reo fa efa fotoana zao e sotareo indray. Mba fantaniana fotsiny reny iny fa tsy manova programa zany e. Mba asio rano mihitsy aloha isio io entiko misaika kely fa tena tsy lasy tika. Orbea ina ndray reto vitsika manafika ny voly reto marina mo ijereo reto izy fa mitangorona be eto amin'ity kokombra loty marikoditra marina jereo koa itsy fa feno rery koa marine finony reto Orbea. Yes, inona ndray fa le korzety sy voatabilo reto tangorona ny vitsika reto marina mo. Korzety sy voatabilo ahoany ka reo angery be le ratsy kely sady ny simba de tsy nentina noditsony na vela teny fotsiny amin'izay lasa zezika ko. Nasya zay angeny no antony nanaovana ny olavaketsy io e. Ao reny no alefa anamboarana komposta efa nafaraparako mihitsy nareo. Zay aza mba manamora asako zay mihitsy ny angeny ny antony nanipazako azy eny amin'izay loha azy eny reny zavatra reny de efa zezika ampalonaka ny tany tonga de asa vita tsy isairananako. Io ndray Rinasy sy ny akamona isahirana jereo zao ny vokany. Ka ianao ihany koa sangeny nampianatra fa rehefa zavatra mety lo de azo atao zezika daholo e. Anamboarana komposta tsy anaty lavaka rehefa tsy manao asa mandoto tamboly salamo zao a sarotra tenenina mihitsy ianao ka le vitsika koa neny minakina pone ary fa maninona ho a reto izy ny tena be dibe salamo zao e. Avinga ianao tirabe a jereo fa tafiany etrery amin'le volo tsy maninona mihitsy sy mba ny volo Robe marina mo. Amin'ny fotoana fahavokarany vokatra ny tena mahabe azy toy izao Rinasy zay no ilana fitandremana. Tena vota amin'ny hevitra ihany arangaty tsy ny vatana ihany ny mila atao madio fa ny tanimboly indrindrandrindra ihany koa
isoroana ny tony biby kely mpanimba ny volo tony marina moa ray na azo lesina ihany ranasy raha tsy navelako iparitadritaka teny an-tanimboly teny reny zavatra loha reny dia tsy be dia be tahaka izao reto vitsika reto dia inona ny atao amin'reto izy rybe ay ve mandehana aloha makany an-trano dia mitondra vilia kely tsy ampiasaina reny vilia kely tsy ampiasaina tsony reny zany dia mitondra ihany koa siramamy atao inona siramamy sady to lanina atao tamin'ny mangazo omaly ary izy taoko ny fidiana re eo amin'ny dada gasy fa atao ao anatin'iny vilia kely iny ny siramamy kely dia io siramamy io misintona n'ilay vitsika ao anaty vilia dia ataovy maromaro ilay vilia kely fa ho apetratsika ny anelanelan'ny soroboly eny dia atao ahoana rehefa miangona be ilay vitsika tonga dia tondrahana amin'ny rano mangotraka ary nasy fa zao tsy maintsy mila fanaraha-maso tsara io fanaraha-maso hoe mila mahavatra tsara mijery sao dia miangona be loatra eny ry zareo dia lasa miparitaka makeny amin'ny fambolena indray afoy izany ny akamona madinidinika ranasy zay indray ianao zany hoe vao hitanao maromaro zany ny vitsika amin'ny tangorony eo amin'ilay siramamy dia avy hatrany dia tondrahana rano mangotraka dia soloana indray avy eo le siramamy zay mihitsy raha tany angera matony no nanoro anahyzany dia ny vitsika indray ty rangaty no hividianana siramamy ko anga tsy misy fomba hafa ary be zao ny fahadiovan'ny tanimboly aloha ny voalohany indrindra manarak'izay dia io fametrahana siramamy kely anaty vileny anelanelan'ny soroboly eny io no anisan'ny fomba tsotra dia tsotra iadiana vitsika raha matoa fangamo dia azonao atao ihany eny miakatra eny an-tseny eny amin'ny fivarotam-panafody izany hoe rehefa fanafody famonoana bibikely dia vidy fanafody famonoana vitsika saingy bebe ihany aloha masoka reny tsy aloha siramamy kely oka rery be servitana malato koa veny dia aminona vatotra koa fa aleo hijery siramamy vetivety nasy ahoana efa nitondrahanao tamin'ny rano mangotraka ve le vitsika so indray tianao varimbarina efa vita nareo koa fa tsy hitanao ve le nataoko teo dre ay ve za mbola variana mitady kakana ko tandremo so voadonanao iseo kely nasiako azy io anjonongadata orbe fa izy tianao no anjono ka nanjono mandra-parain'ny andro aza ho lany reo kakan'ireo sa hivarotra kakany tianao aza be fa maritra ranasy fa avelao aloha ny olona nazava ompiko reo karaza kakana tsara kakana mena fa bea so dia efa tsy lasa dala ny avanao fa tena vory saina mampanary inasy ary vonina na tsara ny farim-piainan'ny akonany hivadika ho mpanjonan-dranonamy angasekely sady anondrana tondra ny ivelany angatsika enoy tsara aloha tsy izany velively eskuse iopokakana mentsika mba alonaka mandraka ny tany fambolena azonao ve zany ny akoary eo tsy hitanao zay anaovana azy ko kakana indray no ompiana orbea mba aza vao tsara aloha fa tsy azoko mihitsy ny tianao lazainy ary fomba vaovaoana indray moa ty ataonao ty ho atsika ranasy le fiompiana kakana mena ny vaovao fa efa nisy nanao fampiarana ary nga teknisianina mihitsy no nanoro sy nampiseho an'ny fomba fanaovana azy dia ahoana tsara indray hoe zany ry be enoy tsara ary voalohany indrindra aloha ny tombotsoa azo avy amin'ny fiompiana kakana mena
dia manatsara ny toetany izy. Zany eo? Reny tany kotrakotra tsy ampirivotra reny dia lasa metsara melonaka. Dia mitondra zezika ary fomba mihitsy ny fiompiana kakana. Fa atao ahoana nefa le fiompiana azy e? Dia amin'ny fomba ahoana no hatateraka an'izany zavatra lazainao zany? Tsotra dia tsotra raha nasy Reo kakan'ireo zao alefako ery amin'ny tanyntsika tsy dia lonaka ery. Dia aveo asiako an'ireny poti-java-maniry somary malazolazo efa akaiky olory eny eo amboniny. Zay fotsiny. Zany hoe arakotra eo ambonin'le kakana zany reny poti-java-maniry reny? Azonao tsara. Potehan'le kakana zany reny poti-java-maniry reny. Dia mitombo le kakana. Izy zany no mampitambatra ny sombon-tany sy ny sombon-java-maniry ao. Dia melonaka ny tany vokatrizay. Zany io? Tsy tokony ho vonovonoina tsony anie zany reny kankana meny reny fa tena mitondra soatsika mihitsy. Akoatr'izay ihany koa raha nasy. Rehefa namboatra komposta dia atao ambany indrindra amin'ireo akora anaovana komposta le kankana mena. Mazava tsara. Dia tena ilaina kolokoloina sy ajaina mihitsy ny tontolo iainana rabe. Reo ihany ny manasoantsika olombelonako. Zay amin'ny mihitsy ary dia zay tokoa. Betsaka ange ny zavatra tsotra nataon'Andriamanitra hifanasoavany zavaboary raha nasy. Fa isika olombelona indraindray no misopatra sy manimba an'izany ko. Marina mihitsy ny ianao rangahy. Zay manasoa ihany no asoavina raha izany ko. Apiako se kely. Za hanangona an'ireo poti-java-maniry efa mielomo. Ibe mitady kakana. Zay mahafinaritra. Afaka amin'ny akamony raha nasy be Zay indray ianao. Na izany aza mba hanjony kely ihany ara-pitsoka. Zany mihitsy ho ary data. Dia ampiaro ary ny torohevitra raha manafika ny vitsika. Manentana anao zahay. Azoto anadio ny tanimboly isoroana n'ireny bibikely mpanimba ny voly ireny. Fa sady fahasalamana no endriky ny tontolo manodidina ny toerana madio sy milamina. Ankoatr'izay, aza vonovonoina tsony ireny kankana mena ireny. Araka ny fanazavan'ny teknisianina raha matora Azoely Sonirina Honoré fa tena manampy be dia be antsika tokoa amin'ny fanatsarana ny fambolentsika, izany hoe mba hahatonga ny tanyntsika ho lonaka tsara. Tsy anjonoina fotsiny ihany izany ny kankana, fa tena mahalonaka ny tany dia ompiana mihitsy azy araka ny torohevitra nomeny teo. Dia mahazotoa ary manao fampiarana. Isaorantsika namana naritra ensana ny lafin'ny teknika, namanao fanjaniaina ny nanatotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto, ary ny tompony andraikitra namanao Eliandre Mitanso. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Araba ry mpiaino namana, asaina ianao naraka ny toy ny fandalinana ny amin'ny fahalavona tao edena. Miaraka aminao ety ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Andeha ampitahintsika ny baikon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy ny teny menarana tamin'ny Eva. Inona ny mahasamihafa azy ireo ary inona ny dikan'izany fahasamihafana izany? Ahoana hoy Andriamanitra tamin'ny Adama? Genesis 2:5-7. Genesis 2:5-7. Ary Jehovahandriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe,
ny azo rehetra eo amin'sa dia azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Aona kosa ny teny menarana tamin'ny Eva. Genesis 3:1-5. Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovahandriamanitra ary hoy izy tamin'ny ravehivavy, anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'sa. Fa hoy ravehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny azo eo amin'sa dia azona hinanana ihany, fa ny voan'ny azo eo voan'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo zany, fandrao maty ianareo. Ary hoy menarana tamin'ny ravehivavy, tsy ho faty sy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitan'ny ravehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiritra ampahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Eto dia tahaka ny hoe nisolo ny toeran'Andriamanitra ny menarana ary niseho mahay noho izy. Tamin'ny voalohany aloha dia fanontaniana ny napetrany tamin'ny Eva mba hisintonana ny sainy, andreo dia tsy azo ny tenin'Andriamanitra. Rehefa izany dia nametrahany menarana fisalasalana sy ny toeriny mihitsy aza ny baikon'Andriamanitra. Mahakasika hevi-dehibe roa ny famelezan'ny Satana eto dia ny fahafatesana sy ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Nambaran'Andriamanitra mazava tsara fa ho faty izy mivady. Satana kosa nilaza fa tsy ho faty izy ireo, izay fanambarana fa tsy mety maty ny olombelona. Raha nandrara azy mivady tsy hinana ny voan'ny azo Andriamanitra, Satana kosa nampirisika azy ireo hanao izany, satria ho nitovy amin'Andriamanitra izy ireo raha manao izany. Ireo foto-kevitra roa lehibe ireo, ny tsy fahafatesana sy ny fitoviana amin'Andriamanitra, dia naharesy lahatra ny Eva hihinana ny voan'ilay azo. Mampalahelo fa raha vao nihinana ny voan'ny azo ravehivavy, dia toa tsy nanatrika azy tsony Andriamanitra fa izy ihany, izany hoe i Eva no nisolo azy. Raha atao amin'ny teny tsotra dia nanjary Andriamanitra ny tena ny Eva. Mario ny teny amin'ny Genesis 3:7, ary hitan'ny ravehivavy fa tsara. Izany teny izany dia mitovy amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'izy namorona ny lanitra sy ny tany. Hoy izy ohatra ao amin'ny Genesis 1:4. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ireo fakapanahy roa lehibe momba ny tsy fahafatesana sy ny fitoviana amin'Andriamanitra ireo no fototra iorenan'ny fivavahana Egiptiana sy Grika. Ny faniriana tsy fahafatesana izay ninoana izy ireo fa an'Andriamanitra irery ihany, dia nanirin'ny olona mba hitovy amin'Andriamanitra, mba hahazahoana ny tsy fahafatesana araka ny finoana izy ireo. Izany fotom-pisainana izany dia niditra mangingina tao amin'ny kolotsaina jiosy sy kristianina ka niteraka ny finoana ny tsy fahafatesan'ny fanahy izay mbola hinono fiangonana kristianina maro ankehitriny. Re mpiano-namana, fahafatesana arak'izay nolazain'Andriamanitra no vokatry ny fandikanany teniny, fa tsy fitoviana aminy na tsy fetezana ho faty. Na dia ny foronina araka ny endrik'Andriamanitra azy sika, dia tsy midika akory izany fa tsy mety maty tahaka azy. Izao nefa ny vaovao mahafaly. Tena azo izany tsy fahafatesana izany tokoa isika amin'ny alalan'i Jesosy amin'ny iverenany iray eto an-tany. Ny fipetrahazahoana azy dia mitovy amin'ny taloha ihany, mino sy manaraka ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay no mamarana ny fiarahantsika androany. Manome fotoananao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.